Faly miaraba tompokila, faly miaraba tompokovavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada Madagascar TV arahinao amin'ny isi télévision. Anisika dia anaraka fampianarana entina Andriamatoa Rado Rakotosalama izay mpitory ny filazantsara. Faly miarabanao Andriamatoa Rado Rakotosalama, tonga soa indray eto amin'ny fandarana Malagasy eto Canada. De faly miarabanao Andriamatoa Barrandresy, de faly miaraba ihany koa ny mpiaino ny Madagascar TV, tsika rehetrarehetra maneran-tany izay manaraka an'izao fandarana izao, de miaraba ihany koa ny teknisianina de ny fiadanana tompony anapaka antsika tsirairay avy. Araka ny nambara teo zany fampianarana no entinao amin'ity androany ity mampitondra ny filazantsarana. Fanontaniana voalohany amin'izao andro farany izao mbola azo atao ve ny miandry an'Andriamanitra? Misaotra anao nametraka fanontaniana. Mbola azo atao ny miandry an'Andriamanitra ary mbola fotoana mihitsy izao fiandrasantsika an'Andriamanitra, Andriamatoa Barrandresy. Tsara fipetraka toy izay fanontaniana izay satria amin'izao andro farany izao mihitsy no fotoana tokony hipetrahana izany fanontaniana izany, satria rehefa madinitsika arakaraky ny andro son'ny ny fotoana dia ohatry hoe misy zavatra efa manakaiky. Ho antsika mpivavaka moa dia mahafantatra fa ao aoriana kely ao dia hisy farany izao zavatra rehetrarehetra izao, ary ho antsika manokana dia io farany io mihitsy ny tena hiazaka zahantsika. Dia io andro anankiray izay atokavan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay fototry ny finoana kristianina. Tsy fantatra izay andrasan'ny olona hafa fa ny antsika dia izay ny tanjona antony, na dia ny antony izao fandarantsika izao ary Andriamatoa Barrandresy dia izay. Azo atao ve ny miandry an'Andriamanitra? Tena mbola azo atao ary mbola fotoana mihitsy izao fiandrasantsika an'Andriamanitra. Maninona moa no hoe miandry an'Andriamanitra? Satria Andriamanitra dia matetika loatra no andrasana. Any amin'ny Abakoka any misy ten'Andriamanitra rehefa nampahoriany ny Kaldeana ny zanak'Israely dia nitaraina i Abakoka izay mpaminany tamin'izany fotoana izany. Taraina izy hoe ao amin'ny Abakoka 1:2 etsika ahitana hoe ohatrany ahoana efa hatramin'ny ovinany nisy an'izany olona ny andry an'Andriamanitra, fa efa hatramin'izay hatramin'izao. Tsy hoe zany hoe misy olona amin'izao fotoana izao mangatabavaka, te ho sitrana, te ho tahian'Andriamanitra, te ho tafavoaka amin'ny fiainana, te handroso ara-panahy, ohatrany hoe misy zavatra indrasana dia te hampahirintsika rehetrarehetra fa efa hatramin'izay izany zavatra. Hoy Abakoka manao hoe Jehovah indrisy ny ahelan'ny efa nitarainako nefa tsy nohenonao, mitaraina hoe loza nefa tsy vonjenao ihany. Zany hoe eto zany tsika ohatry mahita olona nitaraina nandritra ny fotoana elaela fa tena ohatry hoe tsisy mandre. Ny tena marina tsy hoe tsisy mandre izy, fa tsika zany rehefa mivavaka, tsika le mivavaka iny dia ny zavatra mahafinaritra voalohany aloha tokony hampahirintsika dia izao misy miheno tsika, Andriamanitra miheno. Fa ao anatin'izay ihany koa Andriamanitra manomana ny zavatra omeny antsika, manomana ny zavatra izay ho ataony amintsika ao aorianan'izay zavatra fangatahantsika izay. Any amin'ny Abakoka 2:2 Andriamanitra dia mamaly. Valy izay fanontaniana nataony Abakoka izay hoe indrisy ny efa nitarainako, tsy misy miheno fa izao ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny 2:2 Abakoka 2:2 dia namaly Jehovah ka nanontany hoe soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra amin'ny fafana mba ho azo ny mihazakazaka ho vakiana aza. Teto zany namome baiko Andriamanitra hoe tsy Abakoka rery ny antefany valitenin'Andriamanitra teto hoe ry Abakoka izao ny valiteniko anao, fa raha ho an'ny Abakoka ihany dia nasoratra kely fotsiny aza tsy maninona, fa ho an'ny olona rehetrarehetra, ho an'ny olona tamin'izany fotoana izany izay natsiaro nampijariany ny Kaldeana, ho antsika koa amin'izao fotoana izao. Zany hoe ny zavatra nitranga zany teto dia raha misy soratra tsotra eo dia misy ny atao hoe gras, dia natao caractère gras zany le soratra teto hoe atao vita tsara, atao mazava tsara ny soratra ary natao soratra ngeza be mba ahatonga an'io na dia olona mihazakazaka aza dia mahita an'izany soratra izany. Ohatrany hoe tsika rehetrarehetra, ny olona nge zao Andriamatoa Barrandresy tena mihazakazaka amin'izao fiainana izao, ny olona nge zao tena anatina azakazaka amin'ity fiainana ity, fa eto zany Andriamanitra dia miteny manao hoe tsy ny olona mandeha miadana ihany, fa na ianao ataony fiainana mirotoroto io aza, ianao ataony fiainana mihazakazaka io aza, dia tokony ahitana izay teny nampitondray valiteny nomen'Andriamanitra ny Abakoka. Dia ny hoe ny amin'ny fahitana ozy izy dia mbola ho amin'ny fotoan'andro. Zany hoe mametoky antsika Andriamanitra hoe tsy voatery izao io zavatra angatahanao iny tonga, fa amin'ny fotoan'andro izay fotoan'andro Andriamanitra ihany mahafantatra an'izay
dia tsy maintsy ho tonga izay fahitana izay tsy maintsy tonga ary mikendry ny farany izy izy ka tsy mba ho diso zany hoe teteny amintsika Andriamanitra ary mampahery anao Andriamanitra tsy mba diso fotoana zany rahalabary tsy mba diso fotoana Andriamanitra zany raha miteny aminao ho avy izy amin'ny 2 dia tsy amin'ny 2 sy 5 izy vao avy mety mbola sy tonga izy amin'ny 2 latsaka 5 amin'ny 2 latsaka 4 fa za mampahery antsika rehetrarehetra tsy ho diso fotoana Andriamanitra ary zao ny teny manao hoe eno izy na dia mitarehetra azy izy dia andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy janona zany hoe mety elaela ny fahatongavan'Andriamanitra fa rehefa tonga izy dia sady tonga faingana no tsy mijanona tsony ny fahatongavany tsy hoe tonga kely ery dia mijanona kely dia miandry indray fa rehefa niandry ianao dia mahereza fa tsy maintsy ho tonga Andriamanitra ary tsy tarehetra izy fahitantsika an'Andriamanitra mitarehetra normal zany satria maikitsika azo an'ilay valibavaka maikitsika ho tafavoaka amin'ilay olana fa za teteny aminao tsy Andriamanitra ny ampianarintsika rahalabary ny atao hoe inona ny atao hoe famantaranandro manana ny anazy izy tao amin'ny baiboly nge rahalabary presque ny olona rehetrarehetra tao amin'ny baiboly tao ry Davida nge voahositra tany nosorana Samuela fa tadidio fa mbola 7 taona taty aoriana Davida vao teo ambony seza fiandrianana fa nandritra an'izay 7 taona izay nienjehany Saoly nandalo ady karazany maro tsy mbola tany anaty lapa zany ry Abrahama zany nge 520 taona tao aoriana niteny anazy hoe iteraka ianao vao niteraka zany atao hoe ry Josefa zany nge ka 13 taona vao tonga tamin'ny tanjona le tanteraka le nofo izay nampahitan'Andriamanitra azy zany Jakoba zany 7 taona indroa zany 14 taona nanompo olona foana aloha vao tonga teo amin'le tanjona izay tian'Andriamanitra natokana zany hoe misy zavatra tao anatin'izay rahalabary tsy hoe Andriamanitra ny te ampifilafila valimbavaka fa misy zavatra koa tian'Andriamanitra ao anatin'izay ampianarana ny olona ary androany za teny aminao raha olona ianao miandrandra zavatra dia zao fotsiny mety eza anao tahaka an'ireo olona ireo fa mbola betsaka ny zavatra ho ampianarin'Andriamanitra atsika ao anatin'izao fiandrasana anazy na dia ny fiandrasana an'Andriamanitra fotsiny azy efa fampianaran'Andriamanitra atsika tsy azakazaka fahatoky ary amaky le teny eo amin'ny fafana manao hoe tsy maintsy ho tonga izy tsy maintsy ho tonga faingana izy na dia mitarehetrehitra azy naraka indray todokambatro retontsika dia miverina eto ihany rehefa aveo manaraka ny fampianarana izay entina Atoa Rado Rakotosalama. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana Malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny site télévision araky nambaratra ny amboloany aniotsika dia manaraka ny fampianarana izay entina Atoa Rado Rakotosalama fampianarana miorina amin'ny baiboly moa zany. Hono Atoa Rado Rakotosalama fantaniana atao hoe mifampitohy ihany inona ny mahatonga ny olona tsy mahandry an'Andriamanitra intsony amin'izao fotoana iainantsika zao. Mahatonga ny olona tsy mahandry an'Andriamanitra dia satria izao nampianarina tsy handry an'Andriamanitra. Lasa ny volena tao anatin'ny olona zany rahalabary ny tsy faharetana miandry hitantsika moa fa indrindra ho antsika ty andafy aty dia mahita fa miezaka mihitsy ny olona manatsara zava-bita. Raha taloha zao fantatsika tsara fa ny TGV ny vitesse moyenne na TGV anankiray eo amin'ny 320 km/h à l'heure eo. Dia amin'izao fantatsika tsara fa any Japon efa misy an'ilay TGV izay mahatratra 604 km/h ny fandehan'ny vitesse maximum. Zany hoe raha taloha zany misy lalana anankiray ataonao adiny 4 dia zahana ny anaovana an'iny adiny 4. Fantatsika fa ny akoho zao 220 andro vao fohy dia ny ganagana 420 andro izy izay 420 andro dia ny gisa eo amin'ny 430 andro eo. Fa amin'izao fotoana izao dia fantatsika tsara fa efa manao fandinihana ny manam-pahaizana mba hahatonga ny fikotrehana atody ho 20 andro. Inona moa ny zavatra tiana hatongavana amin'izay? Miezaka zany ny olona manatsara zava-bita. Manatsara ary fantatsika tsara ilay fomba fiteny anglisy any aminareo misy an'ity fomba fiteny ity hoe time is money, zany hoe vidiana lafo ny fotoana. Fa ny zavatra mampalahelo dia izao lasa tafiditra anatin'ny sain'ny olona na dia any am-piangonana azy any anivon'ny ara-panahy any anivon'ny fiandrasana an'Andriamanitra izay hoe time is money izay. Zany hoe vidiana lafo ny fotoana, te hanao zavatra haingakaingana sitrany mba manenjika fotoana dia roboka ihany koa ny olona lasa tsy mahandry an'Andriamanitra fa tian'ny olona ihany koa le TGV 320 km/h
ho atao 600 km/h izay tsy sitrak'Andriamanitra nefa fa matoa Andriamanitra ny teny fa 220 andro ny akoho vao fohy dia izay ny hitan'Andriamanitra mampety azy. Fa raha hitan'Andriamanitra ny tokony nanaovana an'io na dia herinandro ary azon'Andriamanitra natao zay. Any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo misy lehilahy anankiray atao hoe Simona. Izy io dia mpanao ody. Dia matalanjona be io zany ten'Andriamanitra, tsy hamaky ten'Andriamanitra moa tsika manjary lava ny fotoana any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny fasivy misy lehilahy anankiray atao hoe Simona, mpanao ody izy io Zany hoe mpanao ody, fa mpanao fahagagana ihany koa. Aoko fantatritsika zany fa tamin'izany fotoana zany tsy mpianatra ihany. Ty misy atao hoe Simona mpanao ody, fa misy ihany koa le Simona Petera mpianatra Jesosy. Mahay fahagagana ihany koa, manangana malevy, manasitrana marary. Fa ty le Simona ity koa dia mpilalao ody dia mahavita manao an'izay. Fa zao ny zavatra nahafinaritra. Rehefa teo amin'ny tanàna anankiray tafahoana teo zany ny lehilahy anankiray mpilalao ody mpahay fahagagana igagany olona sy lehilahy anankiray misy herin'Andriamanitra mpivavaka mpanao fahagagana ihany koa. Fa resy lahy ty lehilahy ty ary lasa nino ny zavatra nataon'ny Petera hoe mahery be reto mpanompon'Andriamanitra reto. Fa zao ny zavatra nyteneniny mba itiako ampisainantsika kely ihany. Rehefa vita ny asan'Andriamanitra nataon'ny Petera, Simona Petera, dia nanantona Simona Petera ity Simona mpilalao ody ity dia nitenana hoe Simona noho nahita ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanamasina dia nitondra vola izy omena azy ka nanao hoe omeo azy zany fahefany zany mba mila an'izany koa mba ahafahako mametra tanana dia nika hovidiny le zavatra. Zao zany ny zavatra le fanomezam-pahasoavana. Ny Petera rahalabary sy rahalahy senabavy izay mijery, ny Simona Petera dia niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny fotoana ela, nianatra zavatra maro. Mialohan'ny nisy ny asan'ny apôstôly Matio, mbola nisy ny Matio, nisy fotoana ela be, Marka sy ny Luka Jaona moa araka samy nanoatra izy ireo. Fa hitan'ny Petera daholo zany hoe ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra, ahoana zany hoe tsy nahita trondro fa lasa nahita Jesosy lasa nahita, ahoana zany hoe mandeha ny ambony rano teny enjera dia nampianarina naina teny ambony rano avy eo, ahoana zany zavatra rehetrarehetra. Nisy zavatra zany teo nianarana. Fa le lehilahy anankiray le Simona te hividy fotsiny amin'izao ampiasa vola satria nahoana efa nampianarina ny vidy fa tsy nampianarina nianatra. Dia izao no mahatonga ny olona tsy mahavita miandry intsony satria misy ny olona tahaka an'ity Simona mpanao ody ity izay mahay fahagagana ihany koa fa nividy fahagagana. Io zany le nanao cours accéléré le tonga ho azy io atao anatin'ny misy mpanompon'Andriamanitra zao 10 taona nanaovana asan'Andriamanitra izy dia manomboka mahomby be. Fa tsika tsy variana raha mahita amin'izao fotoana izao fa misy olona nge amin'izao fotoana izao lalabary miprôpôze fianarana mandritry ny 4 andro na mandritry ny 5 andro na mandritry ny 4 alahady na 5 zoma na 5 sabotsy dia mivoaka ho mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray ampianarina. Za dia teny amintsika manao hoe na tamin'ny taona 70 na tamin'ny taona 80 na tamin'ny taona 90 na amin'izao taona iainantsika izao raha makeny amin'ny oniversité tsika 3 taona ihany ianao mianatra vao mahazo lisansy. Na oviana. Fa tsy hoe amin'izao fotoana izao mandroso ny fotoana dia hoe mianatra eny bolana dia mahazo lisansy. Ohatr'izay koa amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy miova omaly sy anio sy mandrakizay. Ny hitantanan'Andriamanitra ny Jakoba sy Josefa sy ry Abraham dia mba ohatr'izay koa ny hitantanany antsika. Tsika amin'izay mahazo famindrapo be raha larabary fa ahoana moa raha 5 taona ny rasantsika valombavaka tsisy maharitra an'izany intsony ny olona amin'izao fotoana izao. Fa efa nomen'Andriamanitra fahasoavana be tsika. Fa ny angatan'Andriamanitra amintsika dia ny anam-paharetana. Fa ny olona efa nampianarina ny olona amin'izao fotoana izao tsy anam-paharetana dia lasa mampalahelo fa dia te azo zavatra vetivety ny olona. Te azo fahasoavana fa tsy te handray an' Jesosy. Te azo fitahiana fa tsy te hianatra ao amin'ny sekolin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy adala raha nitondra ny zanak'Israely 20 taona indrotany anefitra satria izay ny hitan'Andriamanitra fa ampy nampahafantarana amin'ny zanak'Israely ny momba azy. Tsy possible raha ao anatin'ny 4 andro tsy ahafahanao ahafantatra an'Andriamanitra, tsy ahafahanao handray herin'Andriamanitra zany ka hampita izany amin'ny olona. Zay mahatonga ny olona hoe amin'izao fotoana izao tsy mahavita miandry intsony ny olona fa efa zatra le cours accéléré dia efa mba te handray zavatra koa accéléré rahalabary. Anaraka an'ilay dokam-barotra reto indray tsika dia ivirina eto any rehefa avy eo miresadresaka Atoa Rado Rakotosalama araka nambara tany ambirony manaraka fampianarana ara-tsoratra masina miorina ihany koa amin'ny baiboly. Dokam-barotra kely vetivety ary.
Ya dia mbola manaraka hatrany ny fandarana Malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny isi télévision. Araka ny nambaratra any ambony dia manaraka ny fampianarana izay entina Andriamatoa Rado Rakotosalama antsika mpitory ny filazantsara. Uno Andriamatoa Rado Rakotosalama ahoana no ananana faharetana miandry an'Andriamanitra zany? Iya. Tsy mora ny ananana an'izay toe-po miandry an'Andriamanitra. Be dia be zany ny olona mivavaka, mangatabavaka. Ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra aloha rehefa tonga ny olona anankiray miantso azy dia tsy maintsy valiany, tsy maintsy omeny famantarana mihitsy hoe tena mombanao, momban'io olona io izy. Fa ny zavatra palahelo dia izao, matetika loatra ny olona tsy mahandry. Tsy mahandry dia tena valim-bavaka. Fa vao misy zavatra manjavozavo kely maika ange ny olona ralabary amin'izao fotoana izao miala amin'Andriamanitra. Maika ny olona angataka fa maika ny olona hiala satria ohatrany tsy dia tian'ny olona zany le hoe ohatrany eritreretin'ny olona le mivavaka mantsy hoe ohatrany misy fiainana miova zany, ohatrany lasa mety ho teritery. Za miteny anao fa tsy tery. Ny tena marina ao amin'ny fivavahana tena anananao fafana. Tsy voagejageja ninino zany tsy fa tena libre ianao tena. Fa ny olona moa tsy manana zay zavatra zay. Lehilahy anankiray anisan'ny nanana faharetana be tao amin'ny Baiboly koa Josefa. Josefa dia fantatritsika tsara fa nanofy indroa izy ary rehefa nanofy indroa izy dia ireo nofindreo milaza taminy fa hotahian'Andriamanitra be izy hiakohaka aminy daholo ny rahalahiny tena ho tonga amina toerana ambony izy anivon'ireo fianakavian'ireo eo anivon'ny fiarahamonina. Fa teneko anao fa tao anatin'izany nanofy indray mandeha Josefa, nanofy fandroany reny nofy reny vao meny tarika zavatra fanenjehana anazy, vao meny tarika napiditra ohatrany hoe olana teo amin'ny fiainana ka nahatonga azy natsipy tany anaty lavadrano, namidy ho andevo, tonga tany an-tranon'olona dia nanao mpanampin'olona dia avy eo nigadra dia tany amponja betsaka ny zavatra izay nitranga. Araka ny teniko tamintsika teo hoe 13 taona niatra zavatra ratsy, niatra zavatra ohatrany hoe fahampitehana zany ny fiainan'i Josefa. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, na dia tsy nanofy intsony aza Josefa dia izao fotsiny ny anazy, efa nanofy indroa izy ampy anazy. Nofy indroa ny nalehany fa ny zavatra nitranga tao anatin'ilay nofy zavatra ratsy be dia be izay tsisy idirany amin'ilay nofy ohatrany hoe mifanohitra tamin'ilay nofy. Fa tsy nankivy an Josefa zany satria izao notazominy raketiny tao am-pony ny zavatra izay nitenen'Andriamanitra azy. Za zany te hampahirintsika androany. Ny zavatra tena ilaintsika fahatsika mandroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia tsika mila manam-pinoana. Rehefa mitenenina ianao fa tsy maintsy ho tafavoaka. Rehefa mitenenina ianao fa tsy maintsy ho sitrana. Rehefa mitenenina ianao fa tsy maintsy handroso. Na dia mbola tsy zay ary ny zavatra miseho amin'ny fiainanao androany dia tazomy foana izay finoana izay. Manana finoana fa Andriamanitra tsy mandainga. Izay tenenina dia tsy maintsy ho tanterahany. Rehefa manana finoana ianao dia ao aorianan'izay mifikira. Mifikitra ange zany Josefa zany. Mifikitra ange zany Josoa zany. Na dia nandalo tany efitra, nandalo zavatra maro karazana ady fa nifikitra tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa mifikitra tamin'Andriamanitra izy dia tsy nanary ny fanantenany mihitsy izy fa hoe na ho avy ny fotoana, tsy maintsy ho avy ny andro anankiray atanterahany izany zavatra izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra angany amin'ny Isaia 7 any, Isaia 7 izay diso fantatsika izany teny izany manao hoe Isaia 7:1-30 fa izay miandry an' Jehovah dia mandroso hery kosa. Izany hoe eo am-pendrasana an'Andriamanitra ny olona anankiray vonona fotsiny hiandry an'Andriamanitra ralabary. Andriamanitra ihany ny hanome anazy hery ahafahany miandry azy. Ahoana moa zany? Ohatra, miandry valim-bavaka ianao le mitady ho kivikivy iny jereo nge raha tsy misy foana indraindray ianao andefasan'Andriamanitra toriteny ho azy zany, indraindray misy tsanga ataon'Andriamanitra tonga misy fitahiana kely tonga zany. Eo am-pendrasana valim-bavaka nasitran'aretina tanteraka ianao misy teny mahafinaritra tenen'ny dokotera zany hoe mety tsara ny fiainanao. Omen'Andriamanitra hery foana zany tsika mahatonga atsika ho tafandry azy. Matoa misy olona tsy mahavita miandry an'Andriamanitra dia satria ny olona mihitsy tsy nivonona hiandry an'Andriamanitra. Fa zay rehetra vonona Andriamanitra ihany ny hanome azy hery. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe elatra hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka ary andeha izy nefa tsy ho sasatra. Ity ny tenin'Andriamanitra ampianarana antsika zany androany dia izao rahalasina mpafamala. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia izao foana mba teneniko ny olona. Tsika mahita tsara ny Madagascar na aty amintsika koa dia misy an'ilay nouille iny. Rehefa noana maimaika anao sakafo anao goûter maimaika anao sakafo hariva efa te atory dia alefa anaty rano ny nouille asiana rano mamay dia mihinana tsika. Be dia be ny olona ralabary amin'izao fotoana izao miandry nouille miaraka amin'Andriamanitra.
fa za teteny aminao fiarahana amin'Andriamanitra de araka ny tenin'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay. Ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra misy zavatra tantara-pitiavana lavabe. Raha ianao mampiditra an'izany ao anatinao hoe tantara-pitiavana, fiainan'ny mpivady tsy voatery lanitra manga foana. Fa rehefa mifanaiky ny mpivady hoe na ho amin'ny soa na ho amin'ny tsara de eo foana fa tsy maintsy ho avy mamiratra eo amin'ny fiainantsika. Aza miandrandra nohy, aza miandrandra paty matsiro salamo mavita 10 minitra miaraka amin'Andriamanitra. Fa manana faharetana fa misy ny zavatra izay efa homanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Za zany androany manao antsoavo amintsika manao hoe raha hanompo an'Andriamanitra ianao dia manana izany toe-po nanana izany lehilahy atao hoe Enoka any amin'ny Genesisy. Fa 100 taona izy nivela niarahany tamin'Andriamanitra foana ireo fotoana rehetrarehetra izao. Teteny aminao ary raha naharitra ry Abrahama tonga taminy ange ny zavatra nampanantenana azy. Raha naharitra ry Abakoka tonga taminy ange, naharitra ry Davida nanjaka ange Davida ka dia mampahery antsika amin'izao fotoana izao. Samia mahery fa rehefa andrasantsika Andriamanitra dia tsy maintsy ho tonga. Haleloia. Amen. Ya, dia isorana be dabe anao Andriamatoa Rado Rakotosalama nitondra an'izay fampianarana teto amin'ny fahitalavitra eto amin'ny fandaharana Malagasy eto Canada izay. Tsara ihany koa manamarika fa manomboka izao dia izy izany fampianarana izany dia hoarahanao eto amin'ny fahitalavitra satria ny fitaovana tahaka ny tony dia azo ampiasaina indrindrandrindra ihany koa amin'izany asa fitondray firezantsara izany fa tsy dia hoe aminao resaka politika sy zavatra samihafa ihany fa omena lanja ihany koa ny fivavahana ho amin'ny asa fitoriana izany. Sorana be dabe anao Andriamatoa Rado Rakotosalama. Dia mamerina fisaorana ho antsika rehetra dia misaotra be dabe an'ny Andriamatoa Barandresy sy ny Madagascar TV manisy fotoana sy toerana tokoa ho an'ny filazantsara fa marina ianareo raha manana fitaovana ianao ampelantananao dia tiderana an'Andriamanitra fa ho tahian'Andriamanitra zany dia za mitsodrano manokana ny Madagascar TV Andriamatoa Barandresy tongava amin'ny avy indrindra ho tahian'Andriamanitra ny isika rehetra dia misaotra indrindra tompoko dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery. Haleloia. Amen. Izay ihany koa no namarana ny fandarantsika tamin'ity anio ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma.